Vatsimpana ediny Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka sy tompoko. Ny voninahitra ane dia honao Andriamanitra raisanaka fanahy masina, rahy izay hanamorona izao rehetra izao ary miazona azy amin'ny alalan'ny teninao. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona ary ianao fanahy masina izay Andriamanitra miasa ankehitriny mandra-piveriny tompony amin'ny raha lanitra. Mankalaza anao sy mitsaoka anao zahay, manome voninahitra anao, ray ny mandrakizay sy andrian'ny fiadanana. Eny mitoetra any amaniranirana kanefa ny midina aty mijery anay ary miara-monina aminay ety tokoa. Fa Andriamanitra eo anivonay. Mitsaoka anao sy mankalaza anao manome voninahitra anao zahay. Ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra. Dia maniry indrindra ny asanao anatin'ny fony tsirairay avy, mba afahany miaona aminao indray amin'ny temarana ity. Misaotra anao Jesosy Kristy tomponay, izay maty nisolovoinao anay ary mipetraka eo an-tanangavan'Andriamanitra ray, mifona amanay isan'andro. Misaotra anao fanahy masino, izay aty anatinay afahany miantso mandrakariva hoe Aba raio, Dada malalo. Mitsaoka sy mivoninahitra anao zahay, dia faly satria olana menao indray andro vaovao, afahana manompo mivoninahitra anao, afahana miaina araka ny sitrakao, ary afahana koa miantso ny ranao amin'ny fotoana rehetra mba hitoriana ny filazantsara anao amin'ny olombelona rehetra. Ampijoro mandrakariva ny mpanompoana tsirairay avy, mba afahanay Jesosy mitory ny fanjakanao ety an-tany, mandra-piverinao indray eny amin'ny raha lanitra. Misaotra tomponandalo, anao niaja anao ny voninahitra, anao hatramin'ny taloha ka ankehitriny aritra ho mandrakizay. Alleluia. Amen. Mibebaha anio mba ho velona. Zay ny lohateny omeny tompo antsika amin'ity andro ity, araka ny soratra masina voarakitra ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka 7:12, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahasivy. Lioka 7:12, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahasivy, vaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany nisy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjoiny Galiliana, izay noarorony Pilato tamin'ny fanatiny ny rany. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe, ataonareo fa ireny Galiliana ireny no mpanota mihoatra ny Galiliana rehetra, satria noho izony izany zavatra zany izy. Tsy ao izao aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo. Ary ireny 12 ireny izay nianjeran'ny tilikambo tao Siloama ka maty, ataonareo fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerosalema ireny. Tsy ao izao aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary nanao ty fanoarany ity izy hoe, nisy olana nanaviavina ambolena teo an-tanimbolobony, dia nankeo ka nitady voa taminy fa tsy nahita. Ka dia hoy izy tamin'ny mpamboatra ny tanimbolobika, indro fa 3 taona zay aho no tonga nitady voa tamin'ity aviavy ity fa tsy nahita. Ka pao io, nahoana io no manimba ny tany? Fa ny mpamboatra namalika nanao taminy hoe, Tompoko, avela ihany izy amin'ity taona ity mandram-piadiako manodidina ka asiako zezika. Angamba mbola moa izy, fa raha tsy zany dia ho kapainao ihany. Amen. Ry havana mieritreritra tokoa ny olona indraindray fa izay tratry ny loza ihany no mpanota, na koa matoto sy maty dia satria marina. Azavain'ny Tompo Jesosy eto fa ireo maty tamin'ny fomba mahatsiravina na ny anjaran'ny tilikambo dia tsy hoe mpanota mihoatra noho ny hafa-tsy akory. Samy mpanota avokoa, na ny maty tratry ny loza samihafa, na izay niherendoza. Noho izany tsy tokony irearea izay tsy tratry ny loza, izay tsy tratry ny voina, izay tsy tratry ny aretina, na koa sendra afaka olana samihafa. Famindrapon'Andriamanitra daholo izany rehetra izany, ka aoka hibebaka tsy misy atakandro ny olona rehetra. Anio
te ho velona venao Mibebaha. Ry havana anatin'izao an-dalatsotra maso tokoa dia miantso ny tompo mampatsiahy ny mpiaino azy dia isika izany. Amin'ny tapany voalohany dia manambara tokoa izy ny amin'ireo loza sy vonina samihafa izay nitranga, nanambarany mazava fa ratsy mibebaka ny olona, ratsy mibebaka isika dia ho ringana koa tahaka ny olona rehetra izay voalaza na izay nianjaran'ny tilikambo zany na izay noararony plateau tamin'ny fanatiny ny rany. Ny fanoharana amin'ny tapany faharoa izay nataon'ny tompo dia mampatsiahy tokoa manamafy zany fahamarinana zany. Ina moa ny zavatra tiany tompo ambara anatin'izany fanoharana zany? Ny fanoharana dia milaza tokoa ny amin'ny aviavy tsy mamoa. Ny aviavy rehefa feno telo taona dia tokony farafatarany hamoa amin'izay. Ary eo anatin'izany telo taona zany raha mbola tsy mamoa ihany izy dia misy olana zany. Izany mba tsy hanimba ny tany, mba tsy hakatoerana izay tsy mamokatra nefa ny ban-toerana ilay viavy dia zao no izy alao esorina izy dia soloina hazo hafa. Ary mazava ny tenin'ilay izay namboly. Anefa ny mpamboatra kosa dia nilaza hoe alao re aoka re mba mena kely herintaona indray izy, angamba mbola hamoa izy. Avelao re mangataka famindram-po re, sao mba hibebaka ihany ty olona ty, ray malalo omena fotoana izy hibebahana. Mitalao Jesosy Kristy ao an-tanakavan'Andriamanitra ray mifona ao amintsika isan'andro, miangavy aza mbola farana ny tany sy ny lanitra. Alao mba omena fotoana kelikely sisa na dia herintaona ihany ny zanak'olombelona mba hibebaka. Mitalao ry Andriamanitra ray malalo, aba ray io, aza dia ampiarinao avy hatrany ny fitsarana. Fa ho avy ny andro tsy maintsy tanteranao izany fa mbola hiasa ny mpanompon'Andriamanitra, mbola hitory ireo mpiasan'Andriamanitra ampibebaka ny olona, fa angamba mbola hibebaka ihany izy. Angamba mbola azo avotana ihany izy. Dia zany tokoa no fangatahana ataon'Andriamanitra isan'andro. Fangatahana ataon'i Jesosy Kristy amin'ny fotoana rehetra ho antsika zanany, ho antsika mpanompony, ho antsika kristianina. Eny tokoa tamin'ny fotoan'andro dia nataon'ny Israely ny fanoharany amin'ny aviavy, satria ny fahamarina izay reketiny miantefa amin'ny Israely aloha. Fa amin'izao fotoan'izao kosa dia misy ampatan'olona rehetra izay milaza fa mino an'i Jesosy nefa tsy miala amin'ny fahotana. Satria rehefa manome fotoana ampy hibebahantsika Andriamanitra dia tsy handefitra mandrakizay izy ny amin'ny fahotana. Ho avy ny fotoana anesorana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka izay tsy mibebaka dia ho faizina tsy misy indrafo. Rehefa malalatra amin'ny tompo manao tokoa izany fanoharana izany ny tompo mba ahatonga antsika ahatsiaro mazava tsara ny amin'ny fiasan'ny fanjakan'Andriamanitra. Eny tokoa izany nanota raha misy ny lozan'ny tranga, aoka isika ahatsiaro hibebaka ka na tsy hidiran-doza aza dia tsy maintsy mila mibebaka mandrakariva satria milaza zany fa mbola ao ny fotoana izay hanaovan'Andriamanitra ny famindram-pony, hanehoan'Andriamanitra izany famindram-pony izany. Aoka ilay fanamasin'Andriamanitra hiasa ny tenantsika tsirairay avy ary azotsika manatanteraka ny sitrapony ka mibebaka isan'andro mba ho voninahiny vavaka izy. Jesosy malalo, anio dia anio tokoa aoka hibebaka izahay. Anio dia anio dia avangio ny fona tsirairay avy izay mandre ny Hafatra, izay miantso fa ampin'ny fotoana izay nanaovana ny daniny kibo, fa tonga kosa ny ora, ny fotoana izay antorana eo aminao
ka hibebahana tanteraka anoerana ireo herin'ny fahotana rehetra sy ny herin'ny satana, ny filany nofo sy ny tena, ka tonga anay Jesosy hibebaka marina tokoa ary hitodika ivoan'ny fahotana. Amin'ity andro Jesosy malala dia fahazo ny herin'ny fanahin'ny fibebahana avy aminao. Mahatonga ny tsiraray avy atsiary tokoa fa ianao dia Andriamanitra be famindrampo ary mbola miandry ny fotoana amin'ny ora farany indrindra, kanefa amin'ny ora farany izay tsy misy malala fa tsy ianao ray malala eo. Kehitrina zay dia mitalao famindrampo aminao mandrakariva, mamelana ko amindrafo aminay. Diovy amin'ny rano sarobidy Jesosy manalo, ary dia ny fanahin'ny fibebahana tokoa hitoetra teny anatinay. Iasa mahery eo amin'ny fiainanay satria ianao dia Andriamanitra izay mijery amin'ny indro fonao sy mahazo fitiavanao. Kanefa raha tonga ny ora dia tsisy intsony ny famindrampo amin'izay ora fotoana izay. Katakasy ny talo aminao tompo manalo ilay fananao masina ny itaradalana anay amin'ity andro ity, mba hivoahany mpanompanao tsiraray avy ho mpandresy malona ny fakampanahy, malona izay rehetra ny koa zavatra fafiny devoly ka mahatonga ny olona tsy atsiaro fa ianao no Andriamanitra, ianao ilay tianay amin'ny fitiavana mandrakizay ary mifonao anay isan'andro. Jesosy manalo, indritra mpanomponao manolotra ny tenanay, ny fonay, ny fanahinay, ny sainay ho fanatitra velona, fa izany ny fanompom-panahy ankasitrahanao atolotra ao anay anio. Jesosy manalo, misaotra anao ny fitiavanao, mankasitraka ireo mporam-panahy, ary dia atolotra anao ny anja, ny voninahitra, ny saotra, ny fankalazana sy ny fiderana. Fa aminay kosa ny fiteny manambiampy dia ny fahasoavanao Jesosy Kristy izay lazanao aminay mandrakariva hoe ampo anao ny fahasoavako, fa ny herinao tanterana tokoa amin'ny fahaleminan'i Jesosy. Ny fitiavan'Andriamanitra ray izay namoizanao Jesosy ny hainao tao amin'ny fijaliana, ary koa ny fanamasinana, ny famindrampo, ary ihany koa ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina, ilay fanahy masina izay manavao ny fiainana manontolo ho voninahitra ao ho aminay isan'andro sy ho mandrakizay ny izany. Misaotra Jesosy malalo. Alleluia. Amen.